Ataontsika hoe zava-dehibe eo amin'ny malagasy zany atao hoe fihavanana entsoa. Ny fihavanana dia ataontsika hoe mitondra fahendrena. Ny fihavanana ihany koa nefa ny tsara hoe tsika ao anatin'ny fiarahamonina dia ny fihavanana tsara indrindra ihany koa ny entsoa raha ifampizarana amin'ireo ao anatin'ny tokantrano. Izay indrindra tsito mausolée asa raha fantatritsika hira anankiray nampiavaka ny fifananana la voix d'or tamin'ny nanaovany Nehemia azy satria dia nangoritsina daholo na ny tato anatin'ny efitrano arena na mpijery tany tokantrano ihany koa. Ankehitriny ary elanela taona somary mifanalavitra no hira zotra ao anatin'ity hirany Bacom ity. Andeha ary ho raisitsika Nehemia sy Bacom hitondra an'izay hira izay. Rengi kara ambany tany raty vava kara tsy dirandoza miavonavo kara tsy ho faty rengi kara ambany tany raty vava kara tsy dirandoza. Havana
Mas sik Hey!